nareo to mifandravandra be mijery fa Andriamanitra azoko mihitsy le mahazo anareo hoe fangandriamanitra marary marary Andriamanitra na dia tompon'ny fanasitranana azy izy. Inona le aretina pasteur? Raha izytsika ny baibolitsika mitonokirany Solomona toko 5 manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 9. Tonokiran'ny Solomona toko 5 manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 9. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Ny tonokiran'ny Solomona dia maneho ny endriky ny fitiavany Kristy ny fiangonany natory ahy nefa nahatsiaro ihany ny foko. Izay ny feony malalako izay mandondona ka manao hoe voay aho ry havako ampakarika ry voromahilalako lay ahy tsy misy kilema fa votonando ny lohako ny voloko milantolanto dia kosa ny andron'ny alina fa hoy izaho efa nialakanjo aho ka ataoko ahoana indray ny fiakanjo efa nioza tongotra ka ataoko ahoana indray ny fandoto azy napiditra ny tanany teo miloko ilay malalako dia nangorangoraka azy ny foko nitsangana mono ny varavarana ny malalako ihany aho ary nitete miora ny tanako eny ny ratsan-tanako nitete rano miora teo famoahana ny ititrano namoa varavarana ny malalako akanjo efa niodina izy ka lasa verevitra tamin'ny tenenany nitady azy aho fa tsy nahita niantso azy aho fa tsy nivaliny nefa nahita ny antily izay nandehandeha eny an-tanàna dia nikapoka ka nandratra ny mpiambina ny manda nanala ny lamba fisaronako ty le afatra nampitondrainy ohatra ny telegrama kely le izy nefa fosy mahafeno ny ao am-pon'Andriamanitra. Mampininanareo ary zanakavavy ny Jerosalema raha mba hitanareo reny malalako dia ahoana no lazainareo aminy lazao fa marary pity aho marary Andriamanitra aretina ray no aretiny tsy rofy eo amin'ny tenany fa ny aretiny teo amin'ny azo fijaliana zany ho anao fa avy any aminao ny fanasitranana azy marary pitiony izy betsaka no mitady fity amin'Andriamanitra fa vitsy manaiky ity an'Andriamanitra. Andriamanitra marary pity izy niodina ny olona nidina nitady ny olona izy satria very mandrakizay ny olona rehefa tafasaraka taminy ny ambony indrindra amin'Andriamanitra dia isika mamaly ny antsony izy sy manaiky iombona aminy. Miangavy ianao aho raha mbola misy ny atao hoe androany aza manomboka amin'ny fiainanao amin'ny zavatra matery ianao fa tsy misy tombon'andro androany raha tsy teo famindram-pony nanome fiainana vaovao ho anao isa-maraina. Tsarovy ny fisiny eo amin'ny fiainanao ambony lavitra ataovy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra ilainao hoe eo amin'ny fiainanao izy. Zany no mahatonga an' Jesosy manana fiainam-pisaorana mihoatra noho ny fitarainana. Zany mbola tsy nahitan'i Jesosy mivavaka hoe nitarainy zany satria Jesosy tsy ory ny fanatrehany rainy. Raha vao milatsaka sy miantra manaina ny fangiry firiana dia zay ny porofom-panehoana fa tsy eo Andriamanitra. Ny fahatsapanao ny fisiany fanatrehany dia ahatonga anao anana fahatsapana miavaka noho ny olombelona rehetra tsy misy fanatrehany. Rehefa ianao zay manomboka manam-pahatsapana ohatry ny rery ny ady rery ny fangiry firiana no mibahana mameno ny fahatsapanao ametsiny an'Andriamanitra na hitaraina mihoatra manka na tsy ampy fanatrehana ianao zay tsy ampy fanatrehana satria ny olona rehefa ampy fanatrehana dia omen'Andriamanitra ao am-pony olona manana ny fanatrehana io ny antoka ahatsapany fanotonany. Zany mahatonga an' Jesosy
rehefa tonga teo amin'ny fasan'ny Lazarosy izy dia tsy nitaraina mba hanangana Lazarosy amin'ny maty, fa fisaorana fa efa noenoina melohan'ny fotoana hiatrehany Lazarosy hatsangana. Ino ilay izy? Le izy tsy zavatra amboarina na tadiavina, fa mipasy tonga dia mety ho azy le izy. Enino mihitsy ny ao anatinao hoe maivana, satria mibahana sy mameno ny fisianao mihoatra lavitra noho ianao eo miatrikady, hoe ianao miatrikady mahita zavatra tsy tianao, mahita sakana, mahita fanoherana, mahita olana, mahita aretina, ny fahitanao ny fisian'ny fanatrehany miaraka aminao. Zany mahatonga an' Jesosy tompony laza, ary izay miaraka amiko dia eto amiko mandrakariva izy, satria izaho manao izay sitrany. Fototra mampiorina anao anapahatsapana ny lanjan'ny fisian'ny fanatrehany mihoatra noho ny fisian'ny olana, na ny fisian'ny aretina, na ny fisian'ny fanoherana. Ny fanekenao amboatra ny fonao hiaina ny fanatrehany. Zay ny mahafinaritra amin'ny Josefa. Josefa tao amin'ny mangingina, na nisy fakapanahy, na nisy fizan-toetra, tao an-trano tsisy afa-tsisy ny vadiny Potifara, fa izy nametraka ny lanjan'ny fisian'Andriamanitra tao amin'ny mangingina mihoatra lavitra noho ny fisian'ny fakapanahy. Tsy mino an'Andriamanitra fa te ino an'Andriamanitra. Rehefa za mitoetra ao amin'ny mangingina dia manombrana, satria fafany ny fisian'Andriamanitra, fa ny fisian'ny vahaolana na sandoka na fakapanahy na faharatsiana miratetesita foana. Dia mba azonao ve? Satria ianao tsy niconsidere azy tao amin'ilay mangingina ny andrasany ianao mba hijoro. Misy foana ny mangingina hitarafan'Andriamanitra fijoroana, ary eo no ahitana hoe tena zanany ianao fa tsy eo mason'ny olona. Tsy miankina amin'ny olona magnotoro teny be zany sy mizara ny hafatra, tsy miankina amin'ny olona mahalala ny sitrapon'Andriamanitra zany, fa te ahita ny tanan'Andriamanitra sy ny fombany. Zany toetra zany, zany toe-panahy zany, toe-panahy miorina ao anatin'ny olona, manome lanja ny fisian'Andriamanitra tsy hita maso, ho tola hita maso atahorany mihoatra noho izay hitany maso sy meny azy eto ambonin'ity tany mandalo siècle ray tiramisy lalovanao eto ambonin'ny tany. Ny ambony indrindra amin'Andriamanitra dia sika mamaly ny antsony sy manaiky iombona aminy indray. Engavy ianao raha mbola misy ny atao hoe androany, atomboy amin'ny vavaka, ny alfa amin'ny fiainanao atao vavaka, ary rehefa tapitra ny hariva alohan'ny hatoriana atao omeganao isan'andro koa ny fiainanao ny vavaka. Tsarovy ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, meo lanja ho ambony sy mihoatra lavitra noho izay zavatra rehetra ilanao azy. Atomboy amin'ny fisaorana sy fankasitrahana ny andronao. Aza vela izy zavatra anankiray eto ambonin'ny tany ka omenao lanja sy mihoatra noho ny fisian'ny fanatrehany eo amin'ny fiainanao. Ao amin'ny fahasoavany sy ny famindrapony no mitoetra ny tsara sy mihoatra lavitra tokony anao momba ny fiainana. Meo azy ny fifantohan'ny andronao sy ny mombanao rehetra. Fahasoavana ny namonjenanareo. Io ianao ny fomarainy io, io ianao mbola afaka mihetsika sy manao fiainany amin'ny fiankinany, amin'ny fisian'ny fanatrehan'Andriamanitra, mifankahita amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana izy. Vakio Salamo 7:20. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy nanjava mahory ahy, mampandry eo ny maitso izy, tondra eo amoron'ny rano fialan'ny sasatra noho ny anarany izy.
mamelombelona ny fanahiko izy eny fa na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko lasa ianao indray le izy satria arakaraky ny amafy ny zavatra mitranga vomahy ahitako azy eo akaiko ndikan'izay tsy izy tondroko fa izy eo akaiko ianao eo akaiko tsy sirika mihitsy afahan'ny satana miditra manakivy an'izany lehilahy zany satria nahaliko ny fahafatesana azy vao mahay mahita izy hoe eo akaiky ny Andriamanitra le izy ravitra ny tondrony amin'ny fitariana azy lasa eo akaiky ny eo anaty ady manoloana ny aliko ny fahafatesana dia ozy izy ianao no amiko reo tsorakazo tena ny lalovako rehetrarehetra reo ny formation alleloia ataonao afatavatra matsiaro liry zay aho hoe Jesova tofehizoro afatahotra ny fo raha ianao no mampijoro sy ankina na tokoa vato fiorenanay Jesu zanakiny aho vato fiofanay amin'ny ratsy te andavo amin'ny ratsy te andavo vato azo itoky na sady tsy mba mivena afaka ny fahory na ray anao no tekena Jesu toery nolay vato tsy mifindra Jesu nolay fehizoro avereny hoe Jesosy ozy izy Davida fahafahasoavana sy famondrapo wow fahafahasoavana sy famondrapo no anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-trano Jehova andro lava mba jereo ny tantaran'ireo izay rehetra nanankina ny fony tamin'Andriamanitra reo tena tsy mety tsara vila tsy fa tena mpivavaka marina dia arao ny diany eto amin'izao tontolo izao hoe miharatsy satria eto amin'izao tontolo izao no ahitantsika fahoriana fa Jesosy ny teny za efa naresy zao tontolo izao raha mibanjina ny fandreseko ianao dia tsy ho raraka eny an-dalana zay ny tian'Andriamanitra ho tenenina jereo ny fiafaran'ireo olona rehetra zay tena ny vavaka marina mingavy ianao aza vela hoentiny devoly taraiky hifikitra eto tany ny fifantohanao mamiangavy manombo mampiasa fo hifikitra amin'Andriamanitra ny tany mandalo fa ny sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay Jona voalohany toko faharoa ny 7:70 zany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jona voalohany toko faharoa ny 7:70 ina lazainy ao mandalo zao fiainan'izao sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay raha tianao zany ny haritra mandrakizay dia manaova ny sitrapon'Andriamanitra Matthieu 24:35 ny tany sy ny lanitra ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona mandrakizay hono re olona raha mandalo sy miserana toy izany ny zavatra rehetra nahoana sika ny mandany fotoana mandoto fosy fanahy amin'izay zavatra tsy mahasoa nareo ve tsy mahita fa ny fasana efa tamin'ny 1847 mbola misy eto ambony tany ny fasana hatramin'ny 1817 mbola any quelque part misy na eto ara mbola misy an'izany fasan'ny tsy haiko raha izy tamin'ny 790 sy 900 mbola any hatramin'izao
fa ianao siècle ray latsaka na siècle ray mihoatra ny andalovanao eto ambonin'ny tany. Noho izany tsy fahatsarana ny maritra eto fa faratsiny. Na ny daty mipetraka ao am-pasana azy mihoatra noho ny olombelona anankiray mitaratra ny fisiny izay fasana izay. Efa talohanao le nilevinao. Fa mbola eo izy hatramin'ny 1800 mandrak'androany mbola io fasany. Noho izany ny vavolombelony faratsina ny maritra eto noho ny fahatsarana. Aza mamarotra ny fiainanao sy ny fiainam-pananao sy ny mandrakizay anao amin'ny zavatra mora simba ny kalalao sy mora lo eto an-tany. Banjiny Jesosy meolanja ny fanatrehany fa izy ny mandrakizay anao. Tsy toetra eto ny mandrakizay anao fa ny fiainanao anefa mbola mitohy fa tsy etreto fotsiny. Tsy eto ihany mbola mitohy aoriana ny fahafatesana ny fiainana. Eto amin'ity tany ity ny ratsy ny maritra kokoa noho ny tsara mandra-piavin'i Jesosy apakatra antsika. Tsy misy zavatra azo itokiny izany eto na ianteherana. Ianao mieritreritra hoe tovovavy tsara tarehy androany na tovolahy bôgôsy be, fa za tehiteny aminao tsy mihoatra ny 50 taona io dia kopaka fa aza mifikitra amin'io zany. Zay zao ny anisan'ny bôgôsy tamin'ny fotoanany. Miala tsiny, miala fondro, miala saloy fito, tompoko lahy sy tompoko vavy. Rehefa mihoatra ny 50 taona dia efa manomboka misento mijery fitaratra. Zany no mahatonga ny olona mirehareha amin'ny nofo mamono tena rehefa mihoatra ny 80 taona. Satria mieritreritra izy hoe vita ny aminy rehefa tsisy mijery tsony ny endriny. Aza mitoky amin'ny fahatsarana ivelany. Ny fahatsarana ao anaty no tena fiainana. Ny mahaolona le mandrakizay ao anatinao fa tsy le mandalo eo ivelany. Alleluia. Zany ny antony ananana fiainam-pahamatorana dia mbola tanora ianao. Eto amin'ny fahamasinana io hatsara-tarehy io. Eto amin'ny fahamasinana io hatsara-mbika io jeune isan'izay mihaino andro any maraina. Dia ho hitanao Andriamanitra fiditra tsehatra hitondranao. Ny atao hoe olona matotra dia olona fidèle. Mahatoky ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Miazona sy mijoro tsara mifanekeny, matahotra an'Andriamanitra. Ny hery sy tanjak'androany mandana manao haltérophilie faran'izay bokona indrindra dia mirehareha ny analakely fomeko anao fa afaka 30 taona monja na 90 taona manomboka irozaka le tratra sy le tanana be iny dia mba mandana jero daholo ireo olona malaza rehetrarehetra sy ny fanterany. Misy fetrany io satria izay natomboka rehetra ka ny foronina dia tsy maintsy hifarana eo amin'izay fetra mahatola azy. Fa za manambao mafalina zaina aminao. Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ary izay rehetra manana azy dia manana ny fiainany ao anatiny. Vitan'Andriamanitra ny mihazona anao amin'io etanao io mandra-piveriny. Ary raha neny ny trompetra afaka andre ny feon'ny trompetra ianao ahita azy mifanatrika amin'ny fotoam-pampakarany. Fa manomboka androany mianara manamboatra fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Midira ao anaty fanekena. Meteza tsy handoto tena nandoto fiainana amin'ny zavatra tsisy dikany. Aza hoentiny io filana mandalo vola anan'androany dia tsy misy rapitso. Nyendrika amam-bika bôgôsy androany mety ola rapitso. Tanjaka eteherana matanjaka be androany fa malemy rapitso fiosa. Zany no mahatonga ny antitra ireny rehefa tonga eo amin'ny 70 taona misento lava. Ny antony mahatsiaro izy ny fahatanorany. Hoe tamin'izay ohatran'izao, tamin'izay rehefa nisy an'ity, tamin'izay le nakary, tamin'izany.
lasa hitserana. Io fotoana fo eto an-tany io no nilazany Jesosy fa mandalo zao tontolo zao sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'ny ahitra mandrakizay. Tandremo ny fiainanao, hoaiza no avinao. Raisy Jesosy dia meteza iombona aminy. Misy ny tsara lavitra ho anao no izay hita maso eto ambonin'ny tany, voahomana ho anao ao amin'ny rainy. Zay no mahatonga azy mampionona anao vetivety ny fiainana eto fa aza miovy izany. Aza manankina no avinao sy ny fiarahako aminao izay fangirifiriana lalovanao eto ambonin'ny tany. Fa mandalo fa tsy mitoetra mandrakizay. Amin'ny fotoana iverenako onerako izay mbola tsy hitanao, fa manana voamana ho anao ao an-tranony raiko. Aza malahelo fonareo minoa ndray dia minoa akoho, fa ao an-tranony raiko misy fitoerana maro ratsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary any amiko any amin'izay toerako no isy anareo koa. Ary raha fahatonga ny fotoana iveriny iray apakatra anareo ho any amiko. Nidin'Andriamanitra. Rehefa very Andriamanitra ny olona tao etena dia nidin'Andriamanitra monjy ny olona. Ny kristianisme tsy religion, ny fombafomba mpivavahana. Olona mitady Andriamanitra ho tompona, olona mifidy izay mandresy lahatra azy. Fa ny kristianisme tsy nanomenao choix Andriamanitra fidiana. Tsy Andriamanitra tadiavina any amin'ny vatolampy, tsy Andriamanitra tadiavina eny an-tendrombohitra, tsy Andriamanitra tadiavina eny amin'ny rano anasitrana natao Betesda. Fa Andriamanitra nidiny eo amin'ny olona naka ny endriky ny olona. Tsy fahamarinana tadiavina fa fahamarinana tonga atao hoe Jesosy Kristy nidina teo amin'ny olona sy eo anatin'ny olona. Fanana Andriamanitra eo anatin'ny olona amin'ny alalan'ny finoana an'Andriamanitra tonga nofo amonjy ny olona. Ny alalana fa avy amin'Andriamanitra ny fanahy dia ny finoan'ny olona sy fanomezany lanja ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo amonjy ny olona. Tonga izy hitondra ny fiainan'Andriamanitra an'olona famoronana vaovao. Tonga nofo Andriamanitra atao hoe Jesosy hitady sy hamonjy ny olona. Noho ny fahasoavany velona ianao satria velona izy. Ny fahavelomanao androany dia tsy ilay fahavelomana tamin'ny voalohany nananany Adama, fa fahavelomana vaovao ara-panahy tamin'ny nandraisanao azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Io ianao mbola afaka miteny io no afaka mijoro io ianao afaka mandray famonjena io. Manana tompo ianao, manana Andriamanitra velona ianao, avoka eo anatrehany ray mifona ho anao isan'andro, ary Andriamanitra velona ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahiny. Androany maraina afaka menanao amin'ny fanahiny izy, ary afaka ny ho santatry ny fahatsarany eto an-tany ny fisianao, satria izy ilay fiainana vaovao anao. Ary noho ny fisiny ao anatinao dia afaka manatenina fiainana mandrakizay miaraka aminy ianao. Jesosy Kristy ny lalana sy fiainana ary fahamarinana. Tsy misy makao amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany an-daolo ity tanana mafy be ny amin'ny zavatra vita amin'ny tompo antsika. Manana anjara voateny tsara ianao ao aminy. Afaka iaina ny fahasambarany sika mianakavy ianao sy ny vady aman-janakao. Manomboa ianao mankasitraka ho amponao sy misaotra azy. Atao vetetanao mihoatra lavitra no zavatra mandalo ny fanatrehany. Ny fanatrehany no oka ho alfa amin'ny fiainanao, ary ny fanatrehany koa no alalanao amin'ny omega-piakarana anao. Fanatrehany tsy misy afa-tsy ny fanatrehany. Aza mandany fotoana amin'ny telefôna, amin'ny televizion, aza variana miresapona amin'ny zavatra tsy misy dikany. Fotoana zao tokony hifantohana amin'ny fanatrehany. Ataovy izay azahoanao antoka ara-piombonana aminy. Fa rehefa hitahitanao amin'ny fanatrehany dia amenanao amin'ny fanatrehany. Fiainana feno fanatrehany no ilainy. Aleluia. Zany mahatonga ny famantarana sy fahagagana manaraka. Zay rehetra omponao dia efainy rehefa mety aminy ny fiainanao. Zay rehetra omponao dia efainy rehefa maninona? Rehefa mety aminy ny fiainanao. Atovy izy no etaetanao ambony indrindra. Ny fahatsapanao fa eo aminy ny fisianao. Ifakahita aminy. Rehefa izy ny voalohany, ny sitrapo ny voalohany,
rehefa ny etaeta mameno fonao dia manampy anao izy sy mampandresanao miady rehetra zay lalovanao. Raisy ny olanao rehefa fenoinao ny vahaolany ny ao anatinao. Vahaolany mameno ny fonao. Ina le vahaolany? Ny olom-bony izay niverina aminy, zany ny vahaolany. Zany mivesatra ao am-pon'Andriamanitra. Ny anao ny sitrapony, zany mivesatra ao am-pon'Andriamanitra. Rehefa mivesatra ny entinao ao anatiny dia amorahiny izay vesatra eritreretin'ny sainao hoe mila vahaolana avy aminy. Zany no mahatonga ny exploit tsy mitovy eo amin'ny fiainana mpanompo-Andriamanitra maro. Satria ny objectif natanjona ao am-pony tsiray avy tsy voatery hitovy. Maro miezaka hanompo an'Andriamanitra teren'ny filany mba hahitany an'Andriamanitra miasa eo amin'ny zavatra iainany eto tany fotsiny. Fa vitsy ny mamaly ny etaitapon'Andriamanitra amin'izay mba amaly ny etaitapon'Andriamanitra ny atonga ny fiainan'ny olona io ho fantsona hijorany eo ny sitrapony mba hita rafa ny manodidina izay tsy mino ny fisiny. Manaiky venao ho ilay pistily velona tsy nisoratanao amin'ny boky na ranomainty fa ho vavolombelona mijoro ho an'ny Kristy eo amin'ny fiarahamonina misy anao. Raha ianao izay olon'izay dia miomana fa tsy maintsy hitodika anamarina ny fisinao ho vatana trano fanahy misy ny adresin'Andriamanitra ny fanatrehan'Andriamanitra. Zany mahatonga an' Jesosy nirehare izay miaraka amiko dia tsy mamela aho irery zany izy. Eto amiko mandraka ariva izy, izay mifankahita foana satria za manao izay sitrany. Midirany candidat na candidate ny olona manao ny sitrapon'Andriamanitra io raha zany nareo raha mbola te-hitohy amin'ilay galera dia aza manao an'izany. Raha mbola tianao ny toy anatin'ny fampahoriana dia aza manao an'izany. Fa mba menarany isan'ny olona anome fahafapo an'Andriamanitra eo fa mitsotra aminao raha tianao no tratra n'izany fanatrehana manotrony zany. Ohatran'ndry Eli amafana fo an'Andriamanitra any amin'ireny rano kerita andrahana goaika melona azy. Firy ny olona mitondra mbavaka ny fivelomany fa Eli tsy tao anaty sujet de prière an'izany. Israely miverina nameno fony fa ny sakafo hoanina nampiasa saina an'Andriamanitra. Zao no izy mahatonga anao miasa saina mbola tsy nanomezana nampiasa saina. Valiny ho azy mampiasa saina an'Andriamanitra. Fa rehefa feno Andriamanitra ny ao anatinao, manao ny sitrapony ianao, amorainy amin'ny fomba mahagaga io. Manekenao échange de service amin'Andriamanitra. Ry Paoly manolotra fiankofana marina ny amponja. Silasy dia ahoana izy Silasy? Ahoana? Ndao tsy kivavaka dia ndao tsy kisotra an'Andriamanitra. Aiza io toerana misy azy eo amin'ny fisaorana io? Aiza ilay toerana? Any amponja. Raikitra le izy tonga tany amponja amin'izay dia taitra daholo ry zareo. Ao zany zareo tonga tao amponja izy reo lahy mivavaka, tonga dia fiankofana marina sady mitsikitsiky izy reo lahy mifampijery. Jeso sakaizana, Jeso ana izy no aronay, Jeso. Tsy maninona Silasy ny olona mety mandao fa eto amin'ity aiziny ity, eto Jesosy. Raha ny olona mety andahoana, Jesu no tsy mandao, Jesu miosokosona fanambany ny fonja, mivovaravarana, mifatorana rehetra. Ayayayayaya, teatanana mafo an'Andriamanitra. Tsy any amin'ilay miracle fa ao amin'ilay communion. Tsy provokena le izy fa mandeha ho azy vokatry ny fo mametraka lanja ny fanatrehan'Andriamanitra. Miaraka aminy ho ambony no miaizy-pito sy fonja ary fatorana ny ezonana azy. Ny olona tsara fiombonana ezahana gejaina fa tsy azo tazomina.
ny olona tsara fiombonana fanatehana mamaly fa tsy mila hoentina mambavaka. Rehefa ianao zay manadino mitondra mambavaka ny olanao, fa tereny fanahy hitondra mambavaka ny olan'Andriamanitra. Dia zay ny porofom-panehoana raha-pamantarana ao anatinao fa ohatr'izao nareo mianaka. Fa raha mbola tsy tonga amin'izay tanjony zay tsy afaka tereny zay zavatra zay. Mety ezaka ianao rehefa avy eo, tompo amety tanana amin'ny foko aho. Non. Halleluja. Mangetahitanao Tompo. Mangetaheta ny fahavelomanao eo amin'ny fiainako. Mangetaheta ny fanatrehanao. Ho ambony sy mihoatra lavitra no zavatra rehetra ilako anao. Ovay ny foko Tompo, ovay ny fanahiko. Meo fitsarana miatika ny fanatrehanao mba tsy ho ampitotoy ny fiainana, ampitototoy ny fiainana. Io teny rehetrarehetra zaraiko aminareo io. Io ny clé molety ahafahanao mifankahita mivantana amin'Andriamanitra, manotrina anao, manamaivana amin'ny fahasahirananao eto an-tany. Za tsy tory aminao hoe vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, fa raha ny amin'izany vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa misy zavatra tsy vitan'Andriamanitra nefa miankina amin'izay ny tongan'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra ho anao. Ny fampanekenao ny fonao amaly ny etaetan'Andriamanitra, satria ianao ny tadiaviny, ianao ny ilainy, ianao ny fatohany. Tsy olana, tsy edena, ianao manky ny rehetra izy. Alohan'Andriamanitra very ny rehetra toy izay very ianao. Alona ny ainy azy miala aminy toy izay ianao ny tsy hitany any an-danitra. Ry olombelona zay tonga tao am-ponja manana ny fanatrehana dia tsy azony fonja tazomina fa tsy maintsy alohany, satria mbola misy raharaha ilan'ny tompony azy. Raha am-ponja ianao nogadraina fa ho ny fanatrehan'Andriamanitra, aza mitady fanalahidy fitsosona amoahana ny fonja ny fiainanao. Tsy ilainy zany lesona zany, fo fotsiny dia milamina eo. Tsy azo tazomina ho am-ponja fa mivoa azy io. Na tsy mpitondavaka ny liona ry Daniel fa mitokona amin'ny fahadianana ny liona. Ny antony fanatrehan'Andriamanitra. Dia voly tsy matahotra olona zany, izay olona tia ny tanan'Andriamanitra fotsiny. Fa ny devoly tonga dia manao tongotra katoka ho an'ny olona manana ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny tontolo ara-panahy mahafantatra hoe olona manana ny fanatrehana ianao na tsy manana. Noho izany amboary ny fiainana, iainao misitrapony zay fotsiny ny andrasan'Andriamanitra aminao. Mety miterinao ahoana ny atateraka an'izany? Aza mitady fomba majika fa mandehanao amin'ny fanoloran-tena tsara dia ho hitanao fa tsy majika ny isehoan'Andriamanitra aminao fa fahagagana ny isehoany eo amin'ny fiainanao. Ok, ianao olo ny fanatrehany fa tsy olona mitady ny tanany fotsiny. Raha mitady ahy ianao ao an-tranoko ka mandondony eo amin'ny efitranoko nefa marary, dia tsy voatery ahita ianao, satria ny ilaiko fanasitranana aloha fa tsy ny demandanao. Mety taitra be ianao zany phrase zany, zany ho marina. Nefa n'izay toetra izay nilovaiko tao amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra marary eo an-tranony, marary pity. Zavatra hafa ny ompon'Andriamanitra sy mampiasa ny sainy. Angamba mety amaly ny eo am-poko ve ny zavatra hitadiavanao ahy. Rehefa miteny ianao hoe mila vola dia afaka sitriko ambany varavarana ny vola dia raisinao fa tsy mahita ny endriko ianao, satria za tsy te hita olona fa mbola marary pity aho. Andriamanitra ndresako eto, alaiko le vola dia sitriko ambaravarana, fa tsy voatery zay omeko vola dia mahazo ny foko. Takany tsara zay miheno anao. Azoko asisiko ambany varavarana zany. Tsy voatery eo aminao ary zavatra ny ilainao, fa mbola manan-javatra mampiasa saina
ny aminao a mihoatra lavitra n'izay zavatra ilanao Andriamanitra andresako eto. Afaka maniraka olona koa fa tsy voatery eo antsika. Maniraka anjely izy, maniraka ny zavatra. Le tao Betsaida nga tadidinareo maly tao Betesda. Anjely nandrasan'ny leranga fa no toe-panaraka an'Andriamanitra tao hoe faharetana, faharipo. Dia Andriamanitra mihitsy ny tonga nitady an'le malemy nandritra ny 7 taona no le toetra sy vokatry ny fanahy tao anatiny. Maro ny olona amin'izao tsy mahita ny tavan'Andriamanitra sy mihaona aminy fa mandray izay zavatra ilainy fotsiny avy amin'Andriamanitra. Vola, vady, zanaka, fiara, trano, fanomezam-pahasoavana ampidiriko ao anatiny. Azoko omena ozy Andriamanitra izay ilainao fa marary satria tsy miandray izay zavatra avy ety amiko ny tena atao-poko ho anao, fa ny atao-poko ho anao ozy izy Andriamanitra dia ianao amaly ny antsoko ity tsy sitrana raha tsy hitako izay. Mety ny tanako ny tianao hita ozy Andriamanitra fa tsy ny tavako, fa zao tia metraka n'ity fahamarinany ity ho anao azafatra mpitady amin'ny tanako fa mba handramo ny mitady ny tavako. Tiavo Jesosy matoy izy nyteny tamin'ny Petera, Petera mo tiava ianao le itsy any amin'ny hira fiankofana hoe tiako ianao tena mamiko tena tiako indrindra, tena manokatra fo le hira ary fanamasina ny nanome-nienika ny tonony. Fa tiako fantatra zao tsy akira fotsiny le izy fa tena tovireniny ao anatinao fanany amin'ny mangingina azy dia omenao lanja amin'ny présanseny mandra-pahovintsika ny modomody anompo an'Andriamanitra eto. Dia sanatria ve amin'ny fiverenan'i Jesosy nisy eo fitsarana hoe tsy lasa ianao vao fantatra hoe tsy nanolo tena tsara ianao. Androany fanompona manome lanja ny fanatrehan'Andriamanitra. Lenao any birao iny aza mandray tsolotra tsony ataovy araka ny tokony ho izy ny asanao na tsy handray nininina azy ianao. Dia hoana zany ho tianako pastera? Aza manazy ho aninareo sy hosotroanareo. Raha vao ianao ny ady ho anao dia anoty ianao, fa raha ianao nitoetra amin'ny fahamarinana tena mitsotra aminao fa manan-javatra ngeza be mihoatra lavitra noho io lavinao io Andriamanitra omenanao ny fomba tsy takatry ny saina. Aza manao ohatra ny voalavo fromazy kely ohatra n'iny tena tonga azy ho tratra ny tota, fa misy zavatra goavana ao am-pon'Andriamanitra mihoatra lavitra noho izay ndrasanao azy rehefa hitany fa ao aminao ny vokatry ny fanahy. Valio ny etaetany ny ekofa marina aminy. Misy mahasamy hafa ny fiekofana sy ny fiderana. Ny fiderana miainga avy amin'izay manam-pofinaina dia mety zay rehetra manam-pofinaina ozy izy mpanao salamo toka izy hideran'Andriamanitra. Zany hoe afaka mideran'Andriamanitra na adala na eny fa vao manam-pofinaina fotsiny ianao ka midera dia efa mety amin'Andriamanitra. Fa ny fiankofana misy exigence avy any anatinao, teraka avy amin'ny fanomezanao lanja ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiankofana marina amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fiankofana tsy maintsy zanak'Andriamanitra mahalala azy no afaka tena hiaikohaka aminy, fa ny olona rehetra afaka mideran'Andriamanitra na mbola tsy vita fihavanana aminy aza. Satria ny fiderana miaingy avy amin'ny fandresen-dahatra ao am-ponao ny amin'ny zavatra nataony, fa ny fiankofana tsy miankina amin'ny zavatra nataony fa miankina amin'ny maha izy azy. Tiava mafy be ho an'Andriamanitra. Tianao Jesosy, tsangany amin'ny toerana misy anao. Tungindai yura yauna kwa minga
Kalindriko avokoa varavara tonga indray ny ora nonanao tompo ô tsy misy hafa tsy zao sy anao ampahitao fity kao fitiao ka osory ny diloinonao hanenika seho amiko indray ka otrony ao izay misy anao no tiako izay tonga ho tonona anankiray isika devoly tsy matahotra hoe olom-bohositra be anao ny fanidevoly matahotra rehefa hoe olon'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao amin'ny tianao no anty sokafo ny fonao dia mitenena amin'Andriamanitra tompo ampahitao ny fiainako miaraka aminao te hiaina ny fisianao aho mihoatra lavitra noho ny fahitako ny tananao miasa eo amin'ny fiainako zay raha teo koa no ao am-ponao ny amiko ny ombona aminao sy fakahita aminao naiza naiza ananantoka fa ny amin'izay misy anao dia misy ahy ary ny amin'izay misy ahy dia misy anao dia fakahita aminao ahy bebe kokoa satria nidiny ianao maiky no ato anatiko androany tompo manome voninahitra anao aho asandrato ny vavakao dia sokafo ny vavanao teneno Andriamanitra mamitrana fihavanana aminy mifona aminy amin'ireo fahazarana izay mbola hitanao fa ratsy ary tsy araka ny sitrapony ao amin'le mangingina ny andrasany ianao iny le mangingina ny andrasany ianao iny eo mihitsy izy ny te hita hoe tena misy eo amin'ny fiainanao ve izy fa rehefa inona izy no eo dia rehefa inona izy ny tsy eo izy anefa efa nanao programa fa hiaraka aminao mandraka hariva eo amin'ny salon ianao dia miaraka aminao izy eo amin'ny latabatra finanankanina ianao dia miaraka aminao izy any amin'ny WC ianao dia miaraka aminao izy any am-pandrina ianao dia miaraka aminao izy any amin'ilay mangingina misy ianao amin'ny birao iny dia miaraka aminao izy naiza miaraka aminao izy zao ny tenin'i Jesosy androany teneniny olona zay torianao ny teny amin'izao fotoana izao fa tiako hiconsidere aho ao amin'ny mangingina izy raha tiany ny ho considereko eny masony olona satria izay manome voninahitra nomeko voninahitra koa hifony le mangingina ao am-ponao heverinao fa tsy fantatry ny vadinao nefa Andriamanitra mahita le toe-panahy ao anatinao hifony le mangingina any amin'izay toerana nalehanao hifony le mangingina nampisaraka anao taminy amin'izay fahazarana mbola mety ainanao fotoana androany iombonanao amin'Andriamanitra sy iraisanao aminy raisiko Andriamanitra raisiko atapoko ny fahafahana misitraka ny fanatrehanao indray miverena amiko fa indro amiverina aminao sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahiny sambatra ny olona zay manome lanja ny fisian'le mpapakatra tsisy ahita amin'ny fotoana iverenany fa ho an'le tsisy nahita nanome voninahitra azy no hitany amin'ny fotoana iverenany sy andre azy amin'ny fotoam-pampakarany zao ny fotoana iraisanao fo aminy sy iraisanao fanahy aminy Jesosy tompo tamin'ny alina zay namadiana azy dia nandray ny mofo rehefa nisaotra izy dia nivakiny dia sy tia ny tenako zay vakina ho anareo zao natao ho fahatsiarovana misaora azy
Misaotra ny amin'ny tenanao Jesosy, ilay tena tsy misy pentina feno fahamasinana, ilay tena ny vakino fanasitranana anay, sitrano ny fanahinay, sitrano ny ainay, sitrano ny tenanay, reoko marina aminay amin'izao vavaka fiverenan'izao zany. Joroa dia tehirizo zahay ho fantsona sy ho fahatsarany ho belantananao mandrakizay ny anaran'i Jesosy. Tindrano fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsaka ao anareo, ho famelana ny fahotanareo. Ka nao vinanareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tomponareo mandra-piaviny. Misorazo. Misaotra Jesosy ny amin'ny raha ny fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsaka ao anay fa voavelany elokay voasarona ny fahotanay. Miteny amiko Andriamanitra fa raha tena tamin'ny fonao ny fanoloran-tenanao androany maraina, raha tena tamin'ny fonao ny teneninao amin'i Jesosy hoe ity ary ahy Jesosy, anio maraina dia anio maraina ihany aza manameloka ny tenanao intsony, voavelany elokao, voasarona ny fahotanao. Efa noentiny Jesosy mifaratsianao rehetra mandehana amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Avoafany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka Tompo, makasitraka ny amin'ny fotoana androany, makasitraka ny amin'ny teninao, makasitraka ny amin'ny sitraponao, makasitraka ny amin'ny fahamarinanao. Halleluja. Misaotra Jesosy. Tiafa mafy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony Tompo ny mahazo toerana ary. Irosika mifanatitra sy ny filazana aorian'izay aza mbola misy miala fa ny vavaka sy ny tsodrano. Halleluja. Alleluia. Tahaka izao zany ny fandaminana eo am-pivoahana no anaovantsika ny fanatitra dia ny avariariana miaraka amin'ity côté ity mivoaka eriariana dia tatazana ery ny fanatitra, fa ny eto kosa mivoaka eto aloha dia tatazana ny fanatitra. Dia angamba ny tonga dia atao ny tsodrano ao aorianan'izay fa ny programantsika amin'ny herinandro tsy miova ny latsinainy talata alarobia eto amin'ny shopio Analakely amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany ary ny zoma kosa amin'ny 4 hatramin'ny Pokon'olona Analakely dia sabotsy amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny tranopokon'olona Analakely. Izay tompoko ny fandaminana ka misaotra antsika rehetrarehetra aoka tsisy fanosika fa misy milahatra dia mandeha tsirairay amin'iny avy any dia tatazana ery ny fanatitra. Ny amin'ity range ity kosany eto aloha no mivoaka dia tatazana ery. Ny ato amin'ity ny eto aloha mandeha voalohany dia ny atsy amin'ity ny any erina no mandeha voalohany. Misaotra tompoko. Tiako mampafantatra antsika fa teneny ny jeune rehetrarehetra, ny tanora rehetra fa ny zoma hariva dia natao fotoana spesial ho an'ny jeune. Misy fanatitra, misy ny fotoana rehetrarehetra izay atao ohatran'ny zoma hariva, fa rehefa netiko amin'i Jesosy fotoana zoma hariva dia fananganana ozy izy ny tompo hoe mila taizana, mila ajoro ny ainao amin'izany atao hoe fiaina kristianina izany ny jeune. Noho izany teneny daholo ny adolescente rehetra fantatrareo namana manodidina ho tonga ao anatin'ny fotoanan'ny zoma hariva io asio tia tanana mafy sady horakoraka ho an'ny tompo. Halleluja. Tsanganareo amin'ny toerana misy anao ataontsika isotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Misaotra Jesosy ny amin'ny fotoanandroany misaotra ny amin'ny teny fiainana, teny mpananganana, teny mpampijoroananay araka ny sitraponao. Aoka ny saray avy izay tonga eto ananantoka fa ny fanatrehanao ny fahafikisam-pifaliana ary ny fahafinaretana mandrakizay dia ho an-tananao ankavanana. Aoka ny rehetra izay tonga eto anapahatsapana ny fahafenoa ny fisianao any amin'izay tontolo rehetra andehanany satria ny ilainay tsy ny tananao fa ianao mihitsy. Fantatro fa miasa koa androany ny tananao satria mitsotra eo amin'izay rehetra manana anao zany. Aoka ny marary rehetra izay tonga eto sitrana, aoka ny olana iva, aoka hisokatra ny lala amin'ny fahitapity ary aoka iseho ny voninahitra ao amin'ny fiainan'ny tsiray avy.
mino a Jesosy efa niasa sahady ianao. Tsy mila hoentina mambavaka izany fa efa tanteraka sahady ho voninahitra ao. Mandeha anarany anaran'i Jesosy fa hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka amenareo fiadanana. Ho aminareo rehetrany ny fiadanan' Jesosy Kristy. Amen. Zareo mifasoavana fa mifasoavan'Andriamanitra maty izao a. Fa mifasoavan'Andriamanitra